Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feon'ny fanantenana nitondra tokiazava. Tsy afaka misaraka tokoa ny fitiavana sy ny fahaizana mamela heloka satria ireo ny lakile lehibe ahatonga anao hanana fifandraisana maharitra amin'ny hafa. Andeha raisintsika ohatra ny mpifankatia raha toa ka nisy tsy nentina ataon'ilay lehilahy na ilay vehivavy dia afaka amelany heloka ilay nanao fahadisoana, ilay nanaovana fahadisoana satria izany no manam-pirofo fa tena tia izy ary dia mitohy hatrany ny fifandraisan'izy ireo. Indray andro any anefa raha toa ka toa tsy afaka mamela heloka intsony ny iray amin'ireo mpifankatia ireo dia midika izany fa efa niena izany ny fifankatiavan'izy ireo fa tsy toy ny teo aloha intsony. Ary raha izany no mitohy dia hiena ny fifandraisan'izany mpifankatia izany ary dia mety afara amin'ny fisarahana mihitsy aza raha tsy voatsabo. Eny ry namako, irinao ve ny hanana fifandraisana maharitra amin'ny olona tianao, amin'ny namanao, amin'ny olona rehetra? Aza sarahana ny fitiavana sy ny fahaizana mamela heloka dia ho voatahirinao hatrany ny fanalahidin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Tsarovy fa izay teo be fitiavana dia manaro-keloka, fa izay mamofo teny mampisaraka ny tena mpisakaiza hoy ny voalaza ao amin'ny ohabolana 7:10 andiny ny 9. Ny fankahalana dia manetsika ady fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Ohabolana 10 andiny ny 12. Andeha ary sika hangataka amin'i Jesosy mba hanampy antsika hiaina amin'izany fomba fiainana mahafinaritra izany. Amen. Hanisanandro mofinaina rasoamampufasamalaina fartumutrani andrisa Tarika Roama. Zay lay onja ny fanantenana. Dealanareo hita faratsy ifankatiavana no ajoro avela hoany ireny fatao mampikoro ka firaisana naoka ho hita zakina sarehetra deo vita tsy hoela lindro faototy soaniny
marary mandatrafo manimba toko tsy aleoveny manapaheny mampitodikira milovery teo hitanao fa amonjy azy irateny nata marary mandatrafo manimba toko tsy aleoveny manapaheny mampitodikira milovery teo hitanao fa amonjy azy irateny nata harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo dia mbola manasa ampifalinana ao an-trany hanaraka ny fandaharana ara-pahasalamana no man'ny AWR na ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana mandritry ny minitra vitsivitsy monja no anarahantsika izany koa dia minofinaritra ary araka ny efa nambara ombeniombeny dia vokatry ny otrika aretina entin'ny sakafo hohanina sy ny rano sotroina ary ny tanana maloto no mahatonga ny atsasaky ny aretina sy ny fahafatesan'ny ankizy azo soroana tsara nefa izany raha mitandro ny fahadiovana isika rehetra ahoana izany ny fomba fitandro ny fahadiovana ary ho kely ary ny fandaharantsika arosoy amin'izay ny sakafo raha matoa ndana aloha misasatanana fa ho karakaraiko e oarakizy avy manasatanana miaraka amin'ny dada fa hisakafo sady hitako nahaloto mihitsy ny tanana avy tany an-tsahatany Zam manasa tanana voalohany atovy ato anaty koveta ato ny tanana rakizy efa misy rano tia zay ndana amin'izay fa vita orbona to tsy sasanao amin'ny savony akory ny tanany reto ankizy amin'izay rano efa avy nanasako vilia nge io rano e tsy maninona rery mari fa aza sarotiny efa madio io sady tsy mahita savony eto mahasolo savony ny lavenina ary bona rehefa tsy misy ary ireo efa misy fa ianao ny tsy mijery tsy hitany masontsika anie ny otrika aretina mipetaka eny amin'ny tanany fa rehefa sasana amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana dia voasoroka ny mikroba sy ny loto tsy hipetaka amin'ny sakafo sy hiditra any am-bava fisorohana aretina maro any izany indray raha matoa avirakizy mamerina manasa tanana amin'ny rano madio sy savony tsy ny ankizy ihany fisika menakavy raha ny ankizy manokana no resahana satria mazoto milalao eny an-tokotany eny amin'ny toerana rehetra eny ny ankizy dia mora misy kankana izy ny kankana nefa sy ny atodiny dia hita eny amin'ny amany ny diky na ny tay na ny tain'ny biby eny amin'ny rano sy ny tany ny kankana ihany koa dia hita ao amin'ny hena tsy masaka tsara ka raha velantsika enjenjeny fotsiny zaza nefa isika tsy mahavatra manadio ny zanantsika dia mety hiteraka aretina maro samihafa eo amin'ny zanantsika ireny loto izay mipetaka eny amin'ny tanany ndatafiditra any am-bavany ireny ny vahaolana izany mba hitandrona ny fahadiovana hisoroana ireo aretina maro izay miteraka fahafatesana ho an'ny zaza matetika dia izao sasana amin'ny rano madio sy savony na amin'ny rano sy lavenina ny tanana
mba hialany ny otrikaretina. Tsy ampy nefa ny fanasana tanana fotsiny fa tsy maintsy asiana savony ho isika, ary raha sanatria tsy manana savony ianao dia azo atao tsara ny mampiasa lavenina. Kosehana amin'ny lavenina ny tanany zaza, tanan'ny ankizy, ny tanantsika olon-dehibe ihany koa, dia avy eo kobanina amin'ny rano madio. Ny fanaovantsika an'izay fihetsika tsotra izay dia misakana ny otrikaretina, ny mikrôba, ny loto mba tsy hipetaka eny amin'ny sakafo izay horaisintsika ka ho tafiditra ao anatin'ny vava rehefa mihinana azy isika. Ny zaza indrindraindrindra moa no tena resahany eto amin'izany. Miaro mikankana ihany koa ny fanasana tanana. Tokony hisy rano sy savony mandrakariva na rano sy lavenina mandrakariva eo akaikin'ny lavapiringa mba hamora ny olona rehetra, indrindra fa ny zaza, manasa ny tanany amin'ny rano sy ny savony na amin'ny rano sy ny lavenina. Verina indray izany fa eny akaikin'ny lavapiringa na ny kabone dia tokony hisy rano madio sy savony na rano sy lavenina mba anasana tanana avy hatrany rehefa mivoaka avy ao anatin'ny kabone na ny lavapiringa isika. Tadidio tsara fa tena ilaina ny fanasana tanana rehefa avy mangery na avy mamitra zaza ianao. Sasana ihany koa ny tanana rehefa avy mikarakara biby, na biby inona na biby inona ny raisitsika dia tokony hanasa tanantsika aoriana amin'ny fandraisana azy ireny, na avy mandray sakafo manta. Ankoatran'izay ihany koa dia sasana tsara ny tanana raha vao mikarakara na mandroso sakafo isika, na mihinana sakafo na andeha hamahana zaza. Averina indray izany satria matetika varim-bariana isika dia tsy mahavatra, fa mba hisoroana ny aretina isan-karazany dia sasana tsara ny tanana izay vao manomboka mikarakara sakafo isika, izay vao manomboka mandroso sakafo isika na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny zaza, na mialohan'ny hinanana na mialohan'ny hamanana zaza, na isika olon-dehibe izany na ny zaza dia tokony hanao izay fihetsika izay avokoa. Ary indrindra satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dia ny mbola kely izy dia ampianaro hanasa tanana mandrakariva rehefa avy mangery alohan'ny sakafo mba hisoroana ny otrikaretina izay miteraka aretina sy ny fahafatesan'ny zaza. Mazoto manao tananam-bava ny ankizy matetika. Noho izany tsara raha sasana matetika ihany koa ny tanany, indrindra rehefa avy ny lalao izy. Ho antsika lehibe izany dia tadidio fa ny ankizy dia tia manao tananam-bava. Anjarantsika lehibe izany no manasa ny tanany matetika, indrindra rehefa avy milalao izy. Hitantsika fa tena azo tanterahana tsara ny fomba fitandrona ny fahadiovana mba hisoroana ny aretina maro, indrindra fa ny areti-pivalanana izay matetika mitranga eo amin'ny ankizy, ary tena mahatonga ny fahafatesan'ny zaza sanatria ny vava raha toa ka miombo ny aretina. Anjarantsika izany manao fampiarana. Ry ray aman-dreny, Rankizy, isaky ny manasa tanantsika menakavy dia sasao tsara amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana mba hialan'ny otrikaretina tsy hipetraka amin'ny sakafo sy hiditra any am-bava dia ho voasoroka ny aretina maro. Mahafinaritra ny madio mitondra fifaliana, mitondra fahasalamana ho anao sy ny manodidina anao ny fiainana ao anatin'izany fahadiovana izany mandrakariva. Ary tsaroa fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, hoy ny voalazan'ny soratra masina. Ataovy ary ny fampiarana. Hatreto ihany koa aloha ny fiarahanao tamin'ny fanjany aina sy ny teknisianina sama izay nanolotra iny fandaharana ara-pahasalamana iny. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Golden Angels. Misy farany
ny ratsy atao ety manapetrako ilay andrompity sao ianao mievitra faharitrany ety disoevitra ianao fa mandiny ny fakampanay ny fitsapanako de nataony mba hitondra vokatso tadidio filay Jeso de nisendry reriko ka nandresy reny ratsy tamin'iso fandriamanitra mahitany atao na ny miafina na ny miseho izao kutandremunao izao ny famindrana ovao raha teo voavonjy ianao misy farany ny ratsy atao ety manapetrako ilay andrompity sao ianao mievitra faharitrany ety disoevitra ianao fa mandiny fandriamanitra mahitany atao na ny miafina na ny miseho izao kutandremunao izao ny famindrana ova raha teo voavonjy ianao valiny mitsara tao ety de fanomezana avy aminy Kristy de lay fiainandanitra fiainana maharitra ararao ty fanivony lanitra zay lay onjany fanantenana mahitany atao na ny miafina na ny miseho izao kutandremunao izao ny famindrana ovao raha teo voavonjy ianao de ny tsara noaka imasoana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ny ankamaroan'ny olona dia mitady zany atao hoe harena sy famalintsoi zany ary betsaka ny mikatsaka izany famalintsoi zany raha ny eto tany no jerena ary mivezivezy atsero mihitsy mitady izany famalitso izany ary lay famalitsoa dia izay mora azo sy aingana indrindra no betsaka mitady ary io famalitso io matoa diavina dia ilay apanakarena aingana no be mpikatsaka indrindra
fa vitsy kosa izany hoe olona mikatsaka ny famalitso mbola lavitra izany. Tsy misy maharatsy izany atao hoe mahazo ny famalitso izany, fa ny tena zava-dehibe sy tsara indrindra dia ilay famalitso maharitra mandrakizay, izay no tsara ka tsahina sy diadiavin'ny tsirairay. Petsaka mantsy hoa ny olona mitady ilay famalitso vetivety, fa ny tena tsara indrindra dia ilay famalitso mandrakizay. Indray andro dia nisy mpanjaka anankiray izay nitady ny mpitahiry vola tao amin'ny fanjakany. Rehefa nitady izany mpitahiry vola izany izy dia namory ny vahoaka tao amin'ny fanjakany, dia natao ny antso. Rehefa natao ny antso ho amin'izany famoriana olona fitadiavana mpitahiry vola izany, dia tonga marobe tokoa ny olona teo amin'ny lapan'ny mpanjaka. Fa mialoha indrindra ny hidirana sy hatongavana eo amin'ilay kianja izay natao amoren'ny mpanjaka ny olona rehetra, dia tsy maintsy mandalo amina atao hoe koloara kely anankiray feno vola madinika ny olona rehetra. Ka rehefa nahita ireo vola madinika niraraka teo amin'ny tany, ny olona dia samy nameno ny paosiny avokoa. Rehefa izany dia tonga teo amin'ny kianja lehibe anankiray. Io kianja lehibe io no natao ifidianana ny mpitahiry volan'ny mpanjaka, ary tafiditra ao anatin'ilay atao fifidianana ny mpitahiry volan'ny mpanjaka dia ny fandihizana, ka nalefa ny mpanjaka ny hira mampandihy ny rehetra. Dia nilaza ny mpanjaka hoe aoka samy andihy avokoa ny olona tsirairay avy. Dia nalefa ny hira. Rehefa nijeren'ny mpanjaka dia tsy nisy olona afaka nandihy ara-dalàna mihitsy afa-tsy zazalahy anankiray. Fa maninona no afaka nandihy ara-dalàna ilay zazalahy kely anankiray? Satria izy no tsy nanafina vola tany am-paosiny, ka afaka naneho dia ara-dalàna tany fony rehetra. Fa ny olona rehetra kosa dia voahelingelin'ilay vola tany am-paosy, satria isaky ny mihetsika dia raraka latsaka ny vola. Ka rehefa izany najano ny mpanjaka ny hira, ary natsoina ilay zazalahy kely anankiray. Nijeren'ny mpanjaka tsy nahitana na dia farantsa kely anankiray aza tany am-paosiny. I Zadig, zay no anaran'ilay zazalahy kely. Zadig zay voafidy ho mpitahiry vola amin'ny fanjakana, na dia mbola zatovolahy kely vao eritreriny aza. Hitantsika amin'izany fa tsy nijery ny zavatra hita vetivety ilay zazalahy kely, fa nijery ny famalitso maharitra ela izy. Izao ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 2:20, ny 9:7 sy ny 5:20. Hebreo 2:20, 9:7 sy ny 5:20. Finoana no nandravan'i Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Ny fidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Ny fidy Mosesy, ny fidy ny andahy izy. Inona no fidiny? Ny anakarena miaraka amin'ny Farao ve? Tsia, ny fidy izy ny hiaraka mijaly amin'Andriamanitra. Nanaiky izy ny ara hijaly amin'Andriamanitra. Zany ny fifidianana izay nataony Mosesy, dia ny fifidianana hiara mijaly miaraka amin'ny Andriamanitra sy ny famalintsoa. Tsy voninahitra ve ny hoe natsangana ho zanaka ny zanaka vavin'ny Farao, ary tsy hoe ho zanaka fotsiny fa ho zanaka mpandimby, ary tsy hoe ho zanaka mpandimby fotsiny fa ho amperora, milevina miaraka amin'ny vatapaty volamena telo sosona atiny sy ivelany, milevina miaraka amin'ny sotro volamena, sary ndo sary tava volamena,
fa i Mosesy kosa dia nifidy ny ara-mijaly amin'ny vahoakan'Andriamanitra satria nijery ny famalian-tsoa izy, nijery ny tsy hita izy, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita kosa maharitra mandrakizay. Zany ny zavatra izay novidian'i Mosesy. Ary raha jerentsika hoe fa inona tokoa moa izany fahoriana niatra tamin'ny zanak'Israely zany tany Egipta. Voasoratra ao amin'ny Eksodosy toko voalohany ny 13 sy ny 9 no jerentsika. Eksodosy toko voalohany ny 13 sy ny 9. Zao ny fivakin'ny teny: dia nampanompon'ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely, nampanompon'ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely. Fanompoana izay niatra amanaina. Ary tsy zany ihany, fa eo amin'ny 9 ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy, fa raha vehivavy kosa dia velona. Zany ny fahoriana izay ny anjady tamin'ireto zanak'Israely reto, fahoriana izay tsy zakany olombelona ho zakaina. Kanefa izany fahoriana izany, izany no tiany Mosesy ny arahana, izany no tiany Mosesy ny iainana. Satria inona ny zavatra nijereny Mosesy, inona ny zavatra nakamaminy. Ny Hebreo toko 1:20 dia milaza manao hoe nijery ny famalian-tsoa izy, ny famalian-tsoa izay maharitra mandrakizay, nijery ny tsy hita izy fa tsy nijery zavatra vetivety. Jerentsika ilay Hebreo toko 1:20 teo 9:20. Zao no nivakin'ny teny hoe nanao ny faharatsiana ny Kristy ho ariana be lavitra noho ny zavatsoa ny Egipta satria nijery ny famalian-tsoa izy, nijery ny famalian-tsoa izy. Tsy norarahin'i Mosesy izay harena izay hita vetivety sy ho levina vetivety, fa ny famalian-tsoa izay maharitra mandrakizay, zay ny niriny. Ary ianao inona ny jerenao ankehitriny? Ny famalian-tsoa izay omeny zao tontolo zao izay vetivety ve, sa ilay famalian-tsoa maharitra mandrakizay iarahana amin'Andriamanitra? Andriamanitra ne hitananao amin'ny fanapahan-kevitra izay horaisinao. Amen. AWR Malagasy @gmail.com. Tarika feo iray. Mielinariko mandalo ny zavatra rehetra eto mamitaka voko ireny, mora simba morano tsy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoko. Mielinariko mandalo ny zavatra rehetra eto mamitaka voko ireny, mora simba morano tsy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoko. Mba atopazireny maso hitazana lay anioany, hibanjina ilaya kanilay paradisa tsisy akaso onenana dray androany. Zay lay onja ny fanantenana. Ivelonao
fantanyany olao fasayanao varimarina manadino ilay fodina karaisoje sopanadio niotanao rehetrany mba atopazireny maso itazana layaniwani ibanzina ilayakani ilay paradisa sisiakaso unenanandray androany maatopazireny maso itazana layaniwani ibanzina ilayakani ilay paradisa sisiakaso unenana dray androany mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina ry mpiainy malala namanao andrimbovonjerinay vo sy ny namana samma zay eto amin'ny radio AWR ihany zao renareo zao ary tonga mitsidika anareo ndray am'ty androany tika de faly manao fofantanana ho atsika rehetra mahatsara fihavanana zany ary efa tahaka nyhitanay amdralasady ny tsikitsiky eo am'lonny vata fandraisam-peo io miaino sy manaraka izany fandarany zany mbola niresaka ao anatin'ny tontolon'ny tanora ihany mbola toizatsika ary miresaka mikasika ny fanambadiana ny loha hevitra zay voizina ankehitriny efa nisy any ny lesona maromaro teo aloha zay nampiditra atsika ao am'izany loha hevitra izany ary androany de ho toizatsika kely ny famakinany teny zay hitatsika eo amin'ny genesisy 2 ary ny andininy fa 2 tapany 2 rehefa avy nampatorin'Andriamanitra i Adama de zao naka ny taolatehezany anankiray izy naka taolatehezana anankiray nahoana re no anankiray fotsiny nalainy nahoana no efa nampatorin'ny Adama ka naninona tsy namolavola olona ray hafa izy de tsy nikitikitiana ny Adama mihitsy misy dikany lalina eo amin'ny lafi-piainan'ny olombelona manaraka izany toejavatra zany ry mpiainoavana fa raha naka ny taolatoezana tao amin'ny Adama izy zany taolany zany de velona izany taolany zany rehefa manao grefy ny mpandidy ankehitriny dia tsy taolapato no andeha tsofony ao anatin'ny taolana velona ka ifampitoy indray ny taolana anankiray ohatra hoe taolan'ny hazon-damosina fa iny taolana maty iny a de tsy mahay mandray intsony ny zavatra rehetra satria na lalan-draha madinika indrindra teo aminy azy a de tsy miasa fa tsentsina tanteraka efa lasa maina azy angamba rehefa tsy nandehanany raha fotoana vitsivitsy ka eto de tena mahagaga de mahagaga ty fihetsik'Andriamanitra ity satria raha ny mampamorona azy azo natao mihitsy hoe atao iny moa ny taolany Adama no kitikitihana fa de teo Adama de milaza aminy fotsiny Andriamanitra hoe jerenao fa anamboatra namanao anao fa eto dia tsy maintsy nataon'Andriamanitra mihitsy ity hetsika anankiray ity naka ny taolatehezany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony
nytsetsehnan zany le bangana kany an'le taolana iny de nataony nofo. Io moa tonga fitenenana hoe la nature horreur du vide, zany hoe tsy tia zavatra gobagobaka sy bangabanga zany ny natiora fa tsy maintsy fenona foana iny. Ary misy famarinany zany amin'ny toejavatra maro, satria na ny baloma zay malemy indrindra renge rehefa tsy asiana rivotra ao anatiny de tsisy dikany. Tsy tiany le zavatra hoe tsisy ninonao, fa nasiana rivotra ao de fa zavatra zany rivotra zany, fa so hoe veritsika hoe rivotra ve ka tsy ho hita. De rehefa nakombon'Andriamanitra raha le nofo, zany hoe sitrana zany, lay fery sa nisy fery teo zay nisokatra nangalana ny taola tehezana iny, de zao hoe eo amin'ny 120 ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehova Andriamanitra tamin'ny rahalehilahy de nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny rahalehilahy. Zavatra tena mazava be mihitsy de zao hoe nanamboatra lay vehivavy zany Andriamanitra tsy teo akaiky ny Adama mihitsy, fa tany ambadibadika tany lavidavitra ny Adama nanamboarany azy. Ary matony izy zany de zao mbola miverina ihany lay fitenenana manao hoe tian'Andriamanitra ho fahagagana, tian'Andriamanitra ho zavatra tsara zay tonga tampoka eo amin'ny lohan'ny Adama, fanomezana. Zao tontolo zao moa de be de be ny mankalaza zany hoe Saint Valentin zany, fetin'ny fitiavana. Ary rehefa manome fanomezana ny lehilahy anakiraika ho an'ilay vadiny, dia tsy asehony mihitsy iny raha tsy efa am'le minitra farany hoe tia ny fanomezana menanao. Ary io tsy amin'ny resaka hoe Saint Valentin zay ihany no ahitantsika an'izany toejavatra any, fa rehefa hanao fanomezana ho an'olona anakiray tsika, de zay le hoe effet de surprise, zany hoe atao zavatra mahataitra, mahagaga, indraindray mampivarantsana ihany ary mampitebiteby, fa de zao no mahafinaritra hoe atao zavatra zay hitondra ny antony zay de hitondra fahasambarana ho an'le mandray. Ka nataon'Andriamanitra lavidavitra ny Adama zany, nanaovana ny Eva satria i Adama raha teo, fa rehefa nikombona ny nofo de navelan'Andriamanitra hifotsy kelikely eo izy zany. Rehefa vita nataon'Andriamanitra ka navita n'ilay vehivavy izy, dia zao no nataony eo amin'ny 120 tapany faharoa io, de nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Dikany hoe nentiny tany amin'ny raha lehilahy de zao hoe asa nga mety aka sary an-tsainy tsika batain'Andriamanitra zany Eva de mibataina keo satria tsy mahay mandeha ve, ngamba tsy ho am'izay lafin'izay, fa no tantanan'Andriamanitra Eva dia ho atolotra ny Adama. Le hoe atolotra ny Adama de zao hoe aseho azy aloha, zay moa no voalaza eto de hoe ary nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Le nentiny io zany amin'ny voambola antsika malagasy de zao hoe hoentinao prezantena, ho aseho ny tantanana. Ary natorony ko ny lalana satria Eva mbola tsy mahalala ny lalana hoe atsy ange misy miandry anao hoe le Adama zay ho namana mpanampy anao de zao atsy ambadikatsy izy, tsy fantatr' Eva zany efa misy namany miandry azy tao, efa misy an'izany hoe Adama zany, fa ho an'ny Eva de fahagagany ihany koa ny tranga eo. Ka rehefa nentin'Andriamanitra teo dia tsy Eva ny gaga voalohany, fa hoy raha lehilahy eo amin'ny 120. Ankehitriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofy avy amin'ny nofoko ity. Ity de atao hoe vehivavy satria lehilahy ny nanalana azy. Eo zany tsika dia mandrava fotopisaina sy fotoperitreretana sy filozofia maro mihitsy zay entin'ny olombelona amin'ny alalan'io andininy io fotsiny. Inona ny zavatra hitantsika eo? Rehefa tonga teo amin'ny raha lehilahy ny vehivavy de zao gaga aloha ngamby Adama. Ary zay mihitsy le tadiavin'Andriamanitra ny atonga azo gaga, satria rehefa gaga ny amin'ny zavatra mbola tsy hitanao mihitsy ianao de manjary miasa ny sainao mikarokaroka hoe inona ary ty, izy ity, ahoana natokavany ty teto, ary ho atao inona eto izy ty, satria Adama tsy mbola nahita ny io karazana zavatra miforon'Andriamanitra anakiray io, fa ny karazana hitany hatramin'izao de ny biby, fa ny tahaka azy tsy mbola nisy mihitsy. Ka rehefa nivisa fisainy, nijereny tsara, nalany ambony nalany ambany, jereny fa misy volo to azy, jereny fa misy maso roa tahaka azy,
jereny fa misy vava misy orona jereny fa mana-tanana tahaky ny tanany mety nydinidiniany tsara mihitsy hoe misy firy ny rasan'ny tanany ty anankiray ity ary izy ity de mitsangana tahakako ao fa tsy mantady tahaky reo biby zay hitako mazava tsara mihitsy zany fa nisy fandalinana nisy famakafakana nisy fandiniana ary rehefa gaga tahaky zany iadama de tsy navelan'andriamanitra itoetra ela tam'zany zavatra zany fa zao nazavain'andriamanitra taminy ny zavatra nataon'andriamanitra tantarainy hoe iadama napatoriko ianao de nalaiko ny taolanao anankiray tsapao tsara nge io misy taola tehezana anankiray nasoroko teo ary raha fa tsapainao de nofony ao de nataony adamo zany de nijereny ko satria tsy mbola nisy ny fitaratra de nitantarain'andriamanitra hitanao ianao zany a rehefa natorony teo amin'ny endriky eva hitanao ty anankiray ty jereo tsara ny masony fa ianao koa mananoatran'io jereo tsara ny vavany jereo tsara ny sofony jereo tsara ny volony jereo tsara ny toetoetra ny miakapobeny fa de mitovy amin'io ianao ka de zao le taolana nalaiky tao aminao iny nanamboarako an'io avy aminao io de vakivava iadama hoe tena tsara tarety namana nentin'andriamanitra ity tonga lafatra ary mahafinaritra mateo ty ary de zao fantatro zany fa kay avy ato amiko nakana azy taolako zay n natoka azy ny teny hoe ankehitriny de taolana avy tamin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity zany hoe raha dinieny zany de hoe tsy afakory fizaho ihany fa nanjary anakiroa zahay ary de nataony hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy tamin'ny voalohany zany de tsy nisy ny fahaterahan-jaza aloha fa tonga de adama sy eva nanomboka ary adama sy eva de efa nanany maizy azy amin'ny maha-olona matotra azy ka izay lesony zay nitsoahantsika amin'ity androany ity Andriamanitra dia tsy nampivady tsy nampiaraka olona anankiroa zay samy voalohany aloha mbola tsy arisaina faharoa olona mbola tsy mahalala na inona na inona mikasika ny tenany ary fahatelo de zao hoe tsy olona tongatonga eny ananinanina eny jerijerena de zay no namana tandrify na mpanampy tandrify fa lay ny volavolain'Andriamanitra ka netiny eo anatrehany Adamo de tahaka zany koa ny ianao tanora zay tsy mbola manambady asay voentin'Andriamanitra eo anatrehanao lay taolana nalaina tao aminao ka nanamboarany vehivavy ho mpanampy sahazanao de am'izay ndray ny fanaovantsika veloma ry mpiaino malala am'ty androany ity fa zavatra mahafinaritra zay isarahantsika zay ary mindro mananteny zay fa amin'ny fotoana manaraka de mbola afinaritra anao lavitra mihitsy ny toin'zany namoronan'Andriamanitra ny olona sy ny nananganana ny fanambadiany zany ko dia mametraka ny veloma vetivety re tompoko mba hotain'Andriamanitra ara sitrapony a dia mbola eona ndray eto amin'ity vata fampelezam-peo ty isika hitafatafa sy dinidinika mikasika izany loha hevitra zany namanao ndrembavonjy arinaivo no nanototra zany fandarany zany ary namana samy manao nanampy azy tao amin'ny fikirakarana ny lafin'ny teknika miara manofo afatanana zay miralahy manao velomanareo veloma tompo Renazaretsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina lay feony fanantenana téléphone 034 06 797 62 akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana
tarika Alisson. Mifankahita ho azy eny dia sy ny tiana rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona ireo zay resy lahatra tsy nahita fanenenana fa tena mafinaritra inona faharitra mifankahita ho any dia sy ny tiana mifankahita ho any dia sy ny tiana raha mbola maharitra ny andro ny tany fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany fianao no tsy miova omaly sy anio nitokatranon'izy ireo ry tompombataio ho tena mafinaritra inona faharitra mifankahita ho any dia sy ny tiana mifankahita ho any dia sy ny tiana zay lay onjany fanantenana ronono sy tantely izay tany ankanana no nahatonga ny olona ho lava sy pikana raha tenin'Andriamanitra nataontsika fihinana zay tokatranontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona faharitra ho tonga hatrany an-danitra ifankahita ho any dia sy ny tiana ifankahita ho any dia sy ny tiana mifankahita ho azy eny dia sy ny tiana rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata dia faly mitafahoana aminao indray amin'ny alalan'ity onjapeo-ny feon'ny fanantenana ity na ny AWR ny mpiaramianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandre Amitansoa misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy izao fiaramianatra izao mbola mitoy-hatrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny boky ny tononkirany Solomona izay efa nahitantsika lesona be dehibe tokoa ary tsy ampozony maro mihitsy hoe haive zany ny tian'Andriamanitra ho resahana sy ampitaina amintsika amin'ny alalan'ity boky tononkirany Solomona ity fahalalana avy amin'ny fitiavana izay indray ny loha hevitra ifantohan'ny fiarantsika mianatra amin'ity anio ity fahalalana avy amin'ny fitiavana inona ny tiana ambara amin'izany inona moa ny mpilanin'Andriamanitra ho an'ny mpivady hatrany amin'ny namoronana azy mihitsy
ary niseho tao amin'ny sahedena izay nametran'andriamanitra azy mivady izany. Tian'andriamanitra raha ho nofo iray ihany Adama sy Eva. Araka ny voalaza amin'ny Genesis 2:2 sy ny 5. Genesis 2:2 sy ny 5. Tian'andriamanitra ho nofo iray ihany izy ireo. Ny tonokiran'i Solomona dia maneho amintsika fa maniry ny amerina mpivady ho amin'ny planiny efa nataony tany am-boalohany mikasika an'izany fanambadiana zany Andriamanitra. Ary marina izany. Mampiasa sary anohitra sy tandindona be dehibe ny tonokiran'i Solomona izay maneho ny drafitr'Andriamanitra ho amin'ny mpivady mba iseho tokoa le hoe tena nofo iray izy mivady ireo. Aza donoina nefa ny lesona nomeny ten'Andriamanitra antsika fa tsy maintsy ilay karazam-pitiavana avy amin'ny fanahy masina iriry ihany. Tsy pio tsara izay ihany no ahafahana manatanteraka an'izany. Izay zavatra rehetra tian'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny mpivady mba hahatonga azy ho nofo iray arabaky teny dia tsy hisy mihitsy raha ny karazam-pitiavana hitiavantsika olombelona no iainana amin'izany dia tsy hisy mihitsy izany fa tsy maintsy ilay karazam-pitiavana avy amin'ny fanahy masina izay irery ihany no ahafahana manatanteraka an'izany. Raha tsy izany dia ho lasa resabe sy filozofia mandany fotoana fotsiny ny fiarahantsika mianatra eto. Mampiasa ny teny hoe mahalala ny Baiboly ao amin'ny Genesis 4:1. Inona no hevitra izany? Dia ho vakiantsika ngela iteny Genesis 4:1. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova. Ny hevitry ny hoe mahalala eto dia fomba anankiray ilazan'ny Baiboly hoentina manazava ny fitiavana sy ny firaisana ranofo izay ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy izay mivady ka mahatonga azy ireo hiteraka. Tsy afaka miteraka tokoa ny lehilahy sy ny lehilahy na ny vavy sy vavy fa lahy sy vavy no afaka miteraka. Ka le hoe mahalala eto dia izay no heviny. Mbola manamafy an'izany reto andininy reto izay asaina mba ho vakinao. Genesis 4:1-20, Genesis 4:1-20, Samuela 1:1-7, Samuela 1:1-7, Lioka 1:1-7, Lioka 1:1-7. Manampy antsika ireo andinina ireo atakatra bebe kokoa ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olona anankiroa izay mivady sy ny toerany firaisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana. Ahoana ary ny fomba hanehoan'ny tonokiran'i Solomona antsika mikasika ny fifankatiavan'ny mpivady? Manasanao ary hamaky izay voalaza ao amin'ny tonokiran'i Solomona 4:7 ka hatrany amin'ny 5:1. Tonokiran'i Solomona 4:7 ka hatramin'ny 5:1. Tatsika fa lavalava ihany izay kanefa ahitantsika ny valiteny izay andrasantsika. Rehefa avy mamaky izay voalaza ao amin'ny tononkira ianao 4:7 ka hatramin'ny 5:1 dia hanampy ianao hahatakatra izay tianambara ao anatin'izany izay voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny Korinthiana 1:7 ka ny 7 ka hatramin'ny 5. Korinthiana 1:7 ka hatramin'ny 5 izay hovakintsika. Aoka ny lahy ianao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandrina ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro hivavahana, nefa mbola iraisanareo fandrina indray mba tsy hakany Satana fanahanareo noho ny tsy faharetanareo. Raha vakintsika ny boky tonokiran'i Solomona 4:7 dia azo fitiana tahaka an'izao. Solomona
miantso an'ilay vehivavy ho ampakariny manao hoe avy araka amiko eo amin'ny tondrokirany solomona toko 7:5 zay dia mamaly zany ilay vehivavy aoriana kelin'izay dia nanasa azy izy hoe aoka ny malalako akatia tanimbolony eo amin'ny 5:12 amin'ny tondrokirany solomona toko 4 no ahitantsika an'izay dia mamaly zany solomona ao amin'ny tondrokira toko 5:1 inona zany ny tiantsika ho resahana ao anatin'izany inona no ampianarin'ireo andin'ireo antsika momba ny fitiavana ny zavatra hita voalohany avy hatrany dia izao tsy manery na iza na iza hanao zavatra anankiray ny fitiavana solomona tsy manery an'ilay ho ampakariny lay ampakariny tsy manery an'i solomona izay zany no endrika voalohany isehon'ny fitiavana tsy misy fifanerena na ankolaka na mivantana efa tsy fitiavana raha teo moa raha vao misy an'izay kanefa irahantsika mahita fa ny mifanohitra amin'izany ny tena endrika isehon'ny fitiavana misy ny manery ny olona lazainy fa tiany hiaraka aminy amin'ny alalan'ny fanolanana mivantana kanefa koa misy ny fanolanana tsy mivantana misy ny fanerena ankolaka sy mivantana ohatra hoe raha miaraka amiko ianao a dia omeko vola efa tsy fitiavana izany tsy misy vidiny tsy misy tombambidiny fitiavana terena ankolaka tahaka an'izany efa tsy fitiavana raha teo no ilazana an'izany fa ratsy noho ny maloto any amin'ny toeram-pivoahana aza ny olona miaina amin'izany fanerena olona ity azy zany dia tsy manana tombambidy na kely aza na ohatrinona vola ananany satria ny fitiavana tsy voavidim-bola velively ny anarana hoe solomona sy ny hoe solemita ao amin'ny tondrokirany solomona toko 7:1 no resaka an'izay a dia avy amin'ny teny hebreo hoe shalom izay midika hoe fiadanana na koa zavatra izay feno ka eto a ao anatin'ilay fitiavana marina dia hita fa samy matsapa fiadanam-po na i solomona na ilay solemita satria fampizara fitiavana mitovy tsy misy antery na miendrininna na miendrininna ary tena avy amin'ny fanahy masina irery ihany no ahafahana manana n'izany karazam-pitiavana izany tsy pio tsara le hoe mitovy izao ny teny nataon'ilay vehivavy solemita ahy ny malalako ary azy aho amin'ny tondrokirany solomona toko 2:5 no ahitantsika an'izay tahaka ny teny nataony adama tamin'ny eva rehefa nentin'andriamanitra ho eo amin'ny eva izao no nyteneniny eo amin'ny genesis toko 2:17 genesis toko 2:17 ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy ny nanalana azy ka eto am-pamaranana dia izao hoe ndeha samy angataka zany fitiavana marina izany izay avy amin'ny fanahy masina irery ihany isika mba hitiavantsika sy hifankatiavantsika amin'ny fitiavana tena izy fa tsy amin'ity karazam-pitiavantsika feno fitiavatena ity izay sady manimba antsika ny manimba ny hafa ary mahatsiravina ny vokany andriamanitra ny handrisy lahatra anao fa ilayntsika ilay fitiavana vokatry ny fanahy masina mba hahatonga antsika ho afaka mitia amin'ny fitiavana tena izy ilay fitiavana tian'andriamanitra hiainantsika amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpona ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.